ny heriny ohatra asio na le hoe mampita fanilo. Izay no lohahevitra anasako anao amin'ny ity maraina ity. Ampifaliana indray ny namana isany no iarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Tafahoana indray isika noho ny famindram-pony izay sy nahalandritrantsika. Indray zany hafaliana miaona aminao, indray zany haravonana tafaraka indray isika amin'ity androany ity. Tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Andeha ry araka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Raio, ampifaliana indray no iaonanay aminao androany. Satria tsapanay ny fitiavanao, tsapanay ny fitantananao anay. Na dia mpanompo tsy mendrika aza izahay, dia mbola nomenao zany tombotsoa izany. Misaotra Andriamanitra. Ankehitriny arandinika ny teninao zahay, dia mangataka ny fanadiovana, mangataka ny famelan-keloka, ary mangataka ny fanena masina mba harotsaka ao ty-amponay, hanazava sy hampianatra anay ny teninao. Tomoera ary anty-amponay, noho ny aminaran'i Jesosy nangatany mivavaka. Amen. Ny andinina atao tadidina no anomboantsika izao dinika izao, Hébreux 8:10 ka ny andininy 7. Tsarovo ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, ivero ny niafaran'ny fiainany ka arao izany. Tsarovy ny mpitondra anareo, ivero ny fiainany ka arao izany. Andeha hijery ohatra ny herin'ny ohatra asio isika, zany hoe mampita fanilo. Mangataka anao ary mba hanokatra amin'ny bokin'ny Josoa, Josoa 5:10, Josoa 5:10 ka ny andininy 9:10 sy ny manaraka. Ary hoy Kaleba izay namely an Kiriata Sefera ka mahafaka azy, dia omeko azy Aksa zanako vavy ho vadiny. Ary Otiniela zanaky Kenaza rahalany Kaleba no nahafaka azy, ka dia nomeny azy Aksa zanany vavy ho vadiny. Ary rehefa voapakatra ravehivavy, dia nanome vava ny lahy angataka ny Sata tamin'ny rainy, dia niala fainga tamin'ny boriky ny ravehivavy ka hoy Kaleba taminy, inona no ilainao? Ary hoy izy, ometso-drano aho, fa tany tsy misy ronono, tany tsy misy rano no efa nomenao aho, ka mba omeo loharano koa aho, dia nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Mahafinaritra zany toe-tsaina izany mombany amin'ny ohatra ny herin'ny ohatra izay nasehon'ny Kaleba. Eto amin'ity tantara ity, dia antsika nanolotra ny Aksa zanany vavy ho vadiny izay amely sy hanafaka ny debira i Kaleba. Ozy io izay mahafaka ny debira, dia omeko vadiny zanako. Azo Otiniela io tanàna io, ka tonga vadiny i Aksa. Zava-dehibe ity tantara ity satria hita ety andraiky io ny herim-pon'ny Kaleba, ny finoany ary fahavonona ny hiatrika fanamby anankiray. Asio amin'izany tantara zany fa manaraka ny ohatra olo malaza ny finoana, dia Kaleba Josoa ny taranaka Israelita manaraka. Nandinika ny fiainan'ny Kaleba, nandinika ny fiainan'ny Josoa reto taranaka taty aoriana, dia hita tena nanaraka ny ohatra na izay nisy ireo taranaka taty aoriana. Rehefa namarana ny fanompony ny taranaka zokony, dia nisy taranaka vaovao hitantsika tsara, hiatrika fanamby vaovao indray, ary nanohy ny fahatanterahana ny drafitr'Andriamanitra ho an'i Israely. Nanaraka ny finoany reto, olo-kalaza ny finoany reto taranaka taty aoriana. Toy ny nangatahany Kaleba tamin'ny Josoa manao hoe, omeo ary tendrombohitra ery izay maneho finoana sy fahatapahan-kevitra hiatrika teo zavatra sarotra. Dia tahaka izany koa ny fanapahan-kevitra izay nasehon'ny rainy Aksa niaraka tamin'ny vady. Nanaraka ny ohatra navelan'ny Kaleba rainy izy ireo, tamin'ny nanehon'ny fahavononana sy fahasahiana fahatanterahana ny teny fikasana momba fahazahoana ilay tany nampanantenaina. Ry mpiara-midinika anao, inona mba ohatra avelanao, inona mba ohatra apetraka ao amin'ny taranakao
tianao arahany taranakao, ino no ohatra tsara azonao apetraka ho an'izao taranaka misy ankehitriny izao. Mpitarika ianao, manana andraikitra ianao, inona ny ohatra mba ho avelanao eo amin'ny fiarahamonina. Re mpiara-midinika namana, marina fa fanomezana fa amin'ny Jehovah ho an'ny taranak'Israely ny tany nampanantenaina. Saingy izao tsy maintsy naka izany tamin'ny lalàna fitakiana ny fiteny fikasan'Andriamanitra amin'ny finoana sy ny herim-po izy ireo. Marina fa omen'Andriamanitra anao ny fitahiana, marina fa omen'Andriamanitra anao ny fahasoavana, fa mila antsika kosa manana finoana, manana herim-po eo amin'ny fanatanterahana zavatra anankiray. Ny fahavononan'ny akisa dia maneho meloha ny fikirizan'ny vehivavy amin'ny filazantsara izay tsy voasaka ny vahoaka na mpianatra tsy niala raha tsy nahazo ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny tenany sy ny ankohonany. Akisa dia vehivavy anankiray nitaky an'izany hoe zavatra zany manasa antsika inge mba hijery amin'ny filazantsara ny Liko 7:20. Vehivavy anankiray, Liko 7:20. Vehivavy anankiray naherina angataka mpitondra tena, naherina angataka ty vehivavy ity. Ary Jesosy nilaza fanaorany taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy matahotra Andriamanitra namena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay naka ho amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny ao amin'ilay manana ady amiko. Matetika izy dia makao amin'izany lehilahy mpitsara izany tao an-tanàna, ty vehivavy mpitondra tena ity. Matetika izy dia makao omeo rariny aho. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao hoe anaraka-po izy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho zaho sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany mpitondra tena io fa manahira anahy izy, fandrao avy mandrakariva ka mampahasosotra. Tsy nampanina ny ravehivavy ny toe-javatra nisy fa dia nangataka izy. Zava-dehibe ny fanehoana herim-po, fanehoana finoana. Ary zay zavatra nisy mila maneho ohatra aseho eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny toe-javatra, eo amin'ny zanakao, eo amin'ny ankohonanao ianao. Tena zava-dehibe ry mpiara-midinika namana ny famondrana fanilo ny finoana amin'ny taranaka manaraka mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra aminao sy ny ankohonanao sy ny miaraka manodidina aminao. Hitantsika teto zany fa i Kaleba dia naneho ohatra tsara tamin'ny zanany. Hany ka rehefa hiatrika ny fiainan'ny zanany dia ny fiainan'ny finoan'ny Kaleba no nasehon'ny zanany. Fiaikana sy ny fanamby izay nataon'ny Kaleba dia nataon'ny zanany koa fanamby sy fiaikana teo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ny fanehoana ohatra eo amin'ny fiainana andavanandro. Tompony hitantana anao ka ahafahanao maneho an'izany ohatra mba arahan'ny zanaka, arahan'ny taranaka any aoriana izany. Hitahy anao izy, tsy amilanao ho irery. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, tiana henoko raha mba hamela ohatra tsara eo amin'ny tontolo manodidina anay izahay ka arahandro taranaka, arahandro izay manodidina anay. Tsy vita ny tenanay nefa izany, fa mangataka ny finoana mba ho ampitomboinao izahay, mangataka le herim-ponao mba ho apetraka ao anatinay izahay. Ampio izay Andriamanitra mba hanana izany, ampitombo izany. Tsy vitanay izany fa mangataka ny fanena masina mba hitaridalana anay. Dia mitahiry reto mpiara-midinika reto momba anay tsirairay avy anao. Nivavaka tononona singantany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.